Amarantsika tanteraka ny resaka baolina kitra dia iresaka ny fikambanana ny FTB masitsika izay mikarakara tanora sy sokajy zandriny indrindra eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ary mikarakara lalao matetika. Tanjona ao anatin'ny fikarakarana lalao ity dia ny fanabeazana ao anaty fanatanjahantena ho an'ireo tanora. Mitondra fanazavana mikasika indray ny filohan'ny FTBMS. Ny zavatra karakara be ny FTBMS zao taorian'ny fahombiazana azy tamin'ny andiany voalohany sy faharoa tamin'ny tournoi mafy be kitra pokotany ho an'ny sokajy senior izay lalovan'olona 7 dia ikarakara ny andiany fahatelo indray ny FTBMS izay eo amin'ny stade Nalarbiany no anaovana azy ka hanasana an'ireo club rehetra izay anivon'ny pokotany ka vonona maniry ny tia andray anjara dia afaka mandray anjara daholo. Ny eritseritra anaovana azy zany ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra zao ao amin'ny kianjana Larby. Ny mpandray anjara zany no ferana ho 4 amby roapolo isa dia zaraina vondrona ireo dia ny roa isam-bondrona no miakatra manao ny apaha-efadalana dia ny amboara moa zany efa raha malala ihany fa ny FTBMS dia omba fano atolotra ho an'ny voalohany miaraka amin'ny médaille. Mifanindran-dalana amin'izay koa ny ho an'ny sokajy latsaky ny 10 taona sy ny 13 taona izay tsisy fifaninana dia mikarakara ihany koa izay tournoi de vacances Toussaint amin'ny asabotsy fahavalo amby roapolo ny volana oktobra ihany koa io izay atao eo amin'ny kianjana Larby ihany koa io dia hanasana an'ireo sekoly ny baolina kitra rehetra manirana amin'ny Antananarivo zany. Fisoatanarana zany zao efa hanomboka satria efa voasara daholo ny fanasana ho an'ireo club rehetra dia ny fivoriana amin'ny 1 amby roapolo oktobra zao asabotsy io amin'ny 7 vora maraina ao amin'ny Braon Ligue anaovana baolina kitra. Tena filamatra moa zany ho an'ny FTBMS dia ny fitezahany ankizy hianajan'ny lalàna sy fampifehy hanajan'ny namany eny ambony kianja.